5G Bethelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez Uprime à l'avenir. Uprime maman'olatra ho anao ny fampalalam-baovao. Tafakatra fito ireo namonia ny vokatry ny fandalovan'ny rivo-doza Fredy araka ny tatra navoaka ny BNGRC ary mahery ny valorivo sy eninalina ny isan'ireo trabonina ho an'ny distriky ny Mananjary izay isan'ny Vomafy tsy mbola nozarainy ireo fanampiana avy amin'ny fanjakana fa miandry ny fahatongavan'ny filohan'ny Repoblika raha ny toromarika voarain'ireo tompon'andraikitra eny fotony. Tsy tena ahitana konfiry ny fandalovan'ny rivo-doza Fredy tao amin'ny faritra Vakinakaratra ho an'ny aliny talata faraka amby roapolo ny volana febroary 2024 lasa teo raha ny fanadihadiana natao tany Antoerana. Nisy ny orany kija sy rivotra ny fofofo saingy ny alefa izany rehefa hadiva maraina ny andro. Tafiditra ao anatin'ny faritra miloko manga ny any Antoerana io maraina io taoriany ny fandalovan'ny rivo-doza raha ny loharany baovao azo avy eo anivo ny sampana mpamantatra ny mety ho toetry ny andro. Tortona où ni flouani HCDDED, nani haut conseil pour la défense de la démocratie et de l'état de droit, ni fandiniana ilay taratasy fangataham-panazavana fandroany ho an'ny HCC, izay nataony ireo solombavambahoaka miisa 3 noho ny tsy fahafenoan'ny fetrisa izay tadiavina mba ahafahan'ireo solombavambahoaka manaritra mivantana ilay taratasy eo anivon'ny HCC no antony nahatonga azy ireo nametraka ity taratasy ity teo anivon'ny HCDDED. Tsy tokony hisy intsony ny vahoaka malagasy fidy any Andry Rajoelina amin'ny fifidianana filoham-pirenena amin'ity taona 2024 ity araka ny fanambarana nataon'ireo antoko politika mikambana ao anatin'ny vondrona panorama androany. Maro ny lesoka hita amin'ny fitondrana hoy ny solombavambahoaka Ratsiraka Roland voafidy tao Toamasina voalohany ary lainga sy fitaka ihany koa no ny tantanana ny firenena. Ambonin'izay variana manenjika ireo mpanohitra ny mpitondra ka adino ny asa fampandrosoana. Ho an'ny maresaka avy any ivelany, manantanteraka fivorimbe ankehitriny avy eo anivon'ny firenena mikambana, andaniana ny fehi-kevitra vaovao mikasika ny fametrahana ny fitoniana manoloana ny ady ao Ukraine. Andrasana amin'izany ny fiovana eo amin'ny fifandraisana iraisam-pirenena sy ny fandaniana ny fehi-kevitra. Ny antsipirindreo avy hatrany ary. Reto mpilasy tomoko vavy nisy diana ny tokantrano amin'izao alina izao. Aterina ny araba tonga soeto amin'ny fampahalam-baovao asaina mpitiavana ianao anaraka izany hatramin'ny farany. Vaovao makasika ny toin'ny rivo-doza avy hatrany dia tafakatra fito ireo namony ainy vokatry ny fandalovan'ny rivo-doza Fredy araka ny tatra navoaka ny BNGRC ary mahery ny valorivo sy eninalina ny isan'ny trabonina ho an'ny distrika ny Mananjary izay isan'ny Vomafy tsy mbola nozaraina ireo fanampiana avy amin'ny fanjakana fa miandry ny filoha tonga any Antoerana raha ny toromarika voarainy ireo tompon'andraikitra any fotony olona saina. Olona fito no namony ainy manerana ny nosy vokatry ny fandalovan'ny rivo-doza Fredy ary tafiakatra 7,700 sy valorivo sy eninalina ny isan'ireo trabona avy amin'ireo faritra fito voakasika ity rivo-doza ity araka ny taremarika navoaka ny BNGRC tamin'ny 4 ora sy sasany ariva teo. Raha ny tatitra hatrany 7,70 sy 3,000 ny isan'ireo toeram-ponenana dibo-drano, 9,70 sy 900 sy 7,000 ireo trano nahitana fahasimbahana ary 9,900 sy 1,000 no potika tanteraka. Isan'ny nitondra takaitra goavana ny distrika ny Mananjary, saingy tsy arak'izay ny tohany avy amin'ny fanjakana. Tranopetranahy ma dia nifoiny rivo-doza iny taona dia efa taonay dia volako hatramin'izao. Efa nisy ve ny fanampina nataon'ny mpitondra teto? Nasisy eloka hatramin'izao. Nisy ny fifidianana tanazareo teto ny loha mbola sisy zavatra noentina aloha. Dina zany no hoaninareo tagnatin'izay telo amin'izay? Dia franpa io hoanina eto dia indreny zavatra hitahitana iny. Efa misity zany na dia ino dia sisy mbola sisy raha azonay
rehefa namekandy mandalova ny tena misakatsakotrakotraminay karavatrano dia mbanany rambolena na inona koa dia tola aby raraka na kolona ambolena dia sisy mipetraka na trano dia tola dia firampainy maserio sokosikolona tany konkomboro maserio no nandrahoina teo mbola sy nisy zavatra noentiny teo fa nampanantegna zavatra izy amin'ny fitongavany filohampirenena amin'ny kristo araka izany miandry ny fahatongavan'ny filoham-pirenena vao mety ho zaraina ireo fanampiana tranga izay mampametra-panotaninany aminy hoe inona no antom-pisindro tompon'andraikitra eny fotony no tsy maintsy ny aty amin'ny foibe no mizara ny vary sy ny fanampiana ho androtrabona izay efa ao anatin'ny anoanana amin'izao fotoana izao tonga ra-potoana nefa ireo fanampiana ho an'ny distrikany mananjary raha ny fanazavan'ny ben'ny tanàna saingy tsy mbola nroso tamin'ny fizarana izany ny tompon'andraikitra izay mampametra panotanina dia 3 andro androany nandalovan'ny rivotoza-basiray ary ny lasineny dia efa nisy olona mitovy amin'ny toerana natokana fandraisana traboina teto tapin-tanàna ny Mananjary nefa dia mbola tsisy nzaraina ireo tosika ara-sakafo ireo mba hoentina amin'izany olona ka velo taraina zany ny mpitody any amin'ny toerana rehetrarehetra izay nasinan'ireo olona ireo noho ny tsy fisin'ilay sakafo hoanina ka dia izay ny anaovana antso avo amina tompon'andraikitra mahefa mitantana amin'ireo fanampiana ireo mba ho zaraina ara-potoana satria mosarena ny olona tsy misy sakafo hoanina ny olona izay no antony itenenana eto ankehitriny mba anaovana antso avo amin'ny tompon'andraikitra mahefa mikasika amin'izay fisinjarana ny fanampiana ho an'ny-traboina izay mba alefa saharitra satria frapay tsopotsoponina lasaka zany no hany ho an'olona miainga tany amin'ny tokantrano ireo olona ireo tsy nanana vatsy eo kory hoentina etrena an'izao izao anatin'ny fahasahiranana araka izany ireo trabona ny antoerana ary saika iraisan'ireo distrika manodidina io olana io raha ny fanadinana natao ankoatra izay raha ny fampitamba avao avy amin'ny sampana mpamantatry ny toetrandro ny tombohery ilay rivotoza Fredy ka lasa tempête tropicale modérée tamin'ny 7 maraina teo dia tany amin'ny 180 kilometatra atsimo somary atsimo andrefan'ny Morombe no nisy ny foibeny 12 kilometatra isan'ora ny rivotra entiny izay arahana tafiditra 70 kilometatra isan'ora manakaiky ny foibeny mikisaka miakandrefana izy ka mahafaka 7 kilometatra isan'ora manondiany manalavitra ny morontsiraka tsy minosy ka tsy misy atahorana itsony iverino volonandro fahavaratra indray araka izany no amaritra ny toetrandro ilay rivotoza Enala dia tsy misy ahina ihany koa ny idirana eto Madagasikara ary tombanana ho levina an-dranomasina fa tsy nahitana konfiry ny fandalovan'ny rivotoza Fredy tao amin'ny faritra Vakinankaratra ho an'ny aliny talata faraka 20 ny volana febroary 2024 lasa teo raha ny fanadiadina natao tany antoerana nisy ny ora mikija sy rivotra ny fofo saingy ny alefa izany rehefa adivaraina ny andro tafiditra ao anatin'ny faritra miloko manga any antoerana io maraina io taorian'ny fandalovan'ny rivotoza raha ny loharanom-baovao azo avy eo anivo ny sampana mpamantatra ny mety ho toetry ny andro Andrinirina Randriamiandrosoa Kol TV Antsirabe raha ny akon'ny fandalovan'ny rivotoza Fredy teto amin'ny faritra Vakinankaratra ny aliny talata faraka 20 ny volana febroary 2024 lasa teo dia tsy dia nahitana takaitra firy izany raha oharina tamin'ny fandalovan'ny rivotoza Batsiray izay nandalo teto eritaona lasa toy izao raha loharanom-baovao azo avy eo anivon'ny CRCO Vakinankaratra izay ivitoeram-pibaikoana misahana manokana ny loza voajanahary aty an-toerana dia tsy nisy ny vonana teraky ny rivotoza tsy nisy ihany koa ny ainana fohy na ireo fotodrafitrasa simba ary efa misokatra avokoa ireo lalam-pirenena izay ifamezivezena ireo mpampiasa lalana izay mampifandray any faritra Vakinankaratra amin'ireo faritra hafa na izany aza dia tafiditra ao anatin'ny faritra miloko mangy Vakinankaratra ka mila fitandremana trany hoy ny tompon'andraikitra avy eo anivony CRCO raha ny angom-baovao natao dia tsy nisy ny tranom-panjakana na ireo tetezana na nany amin'ny lalana aloha hoe rava na nisy fiotsahan'ny tany raha ny ato amin'ny faritra Vakinankaratra zay raha ireo olona maty na olona nafindra ihany koa dia tsy nisy tato azo lazaina zany fa tsy dia nisy vokadratsy loatra ho an'ny faritra Vakinankaratra ny fandalovan'ny cyclone Fredy hatramin'izao ora itenenana izao raha ny lalana dia isy noty ivoaka amin'ny famelana ny fivezivezena ka hatrany amin'ny faritra atsimo fakatreto amin'ny ora fitenenana aloha zany dia misokatra ny lalana ka hatreo amin'ny Ambositra ireo menavaratra veto amin'ny faritra Tsirabe kosa mandeha menavaratra zany hoe makany Antananarivo Tamatavy Majunga sy ireo faritra rehetra menavaratra afaka mivezivezy daholo ireo mpampiasa ny lalana rehetra ao anatin'ny faritra manga ny faritra Vakinankaratra ny famailona ny diky zany fa mila mailo ny diky zany fa mbola mety ho maro ireo rotsakorana
tsikatry io maraina io fa efa niverina tamin'ny fiainana andavanandrony avokoa ireo mponina teto Antsirabe na dia mbola somary maloko aza ny andro taty toerana. Ho an'ireo tany tokantrano kosa ny aliny fandalovan'ny Rivotoza Fredy dia nisy ny fitantainana ary maro ireo efa niomana raha ny fanadihadiana tao. Ny akony aloha dia tsy dia nisy zavatra hoe fahasombana sy zavatra ohatran'izay fa ohatran'ny nandalo tsotra fotsiny izy zany raha teto tsisy akony. Fofofo ihany ilay rivotra, nisy rivotra mifofofo fa fahasombana tsy dia nisy fa nandalo fotsiny ilay zany rivotra maherihery kely araka voalaza mihitsy tamin'ny folo. Ianiko fotsiny ilay hoe nisy rivotra ohatran'ny fahavaratra tsotra ihany ny rano fa ny rivotra aloha nisy naherihery kely ny alina. Fahafantarana an'ilay dia tsy maintsy miomana anao aloha mitady ny sakafo ohatrany ohatr'izay dia mampire volombolina atao. Azo lazaina araka izany fa tsy dia nahitana akony firy ny fandalovan'ny Rivotoza Fredy teto amin'ny faritra Vakinankaratra. Na izany aza dia mbola tafiditra ao anatin'ny faritra miloko mangatrany aty an-toerana amin'izao fotoana izao. Amin'ny pejy politika dia tsy azo ireo torotona hoy ny filohan'ny HCDDED na ny Haut Conseil pour la défense de la démocratie et de l'état de droit ny fanadihadiana ilay taratasy fangataham-panazavana fanindroany ho an'ny HCC izay nataon'ireo solombavam-bahoaka miisa 320 noho ny tsy fahafenoan'ny fiatrisa izay tadiavina ahafahan'ireo solombavam-bahoaka manaritra mivantana ilay taratasy eo anivon'ny HCC no antony nahatonga azy ireo nametraka ilay ity taratasy ity eo anivon'ny HCDDED. Henri Florian. Raha ny datin'ny fahasivy volana febroary lasa teo no efa voariany teo anivon'ny HCDDED na ny Haut Conseil pour la défense de la démocratie et de l'état de droit ilay taratasy fangataham-panazavana fanindroany ho an'ny HCC na koa ilay antsoina hoe deuxième requête momba ny motion de censure izay nataon'ireo solombavam-bahoaka miisa 320. Mbola eo ampandinihana izany taratasy izany ity rafi-panjakana ity mandrak'androany ho ny filohany raha nanontaniany ny mpanao gazety teny amin'ny bureau fiasany ny ankady-bahoaka androany. Sy azo iazakazana ho ity farany ny fandraisana fanapahan-kevitra. Tsy tsara zavatra rotorotona, aleo dinihina tsara vao maka fanapahan-kevitra fa za ihany no mavoa atsika eto vao tonga zavatra anankiray dia miazakazaka mandray fanapahan-kevitra. Indray fanapahan-kevitra diso no azo dia zay no manahirana atsika, zay no manahirana atsika ary ny tompona andraikitra samy tompona andraikitra moa zareo na ny Assemblée nationale na zahay na ny HCC samy tompona andraikitra ary tokony samy manao ny asa tarify azy fa tsy ampisalovana ny asany hafa ny ataony hafa. Zay dia manahirana zay. Efa mivaliko nisy teo hoe tsy zavatra rotorotona, aleo milamina tsara dia izay vao mandray fanapahan-kevitra. Raha ny fanazavana araka ny voalaza ao anatin'ny lalam-panorenana ao amin'ny 220 amby zato ny lehibe ny androm-panjakana na ny ampaefatra ny mpikambana ao amin'ny ray amin'ireo antenimera rotonta na ny ratsa mangaiko ao anatin'ny vondrom-bahoaka itsinderam-pahefana na ny filakevitra ambony momba ny fiarovana ny demokrasia sy ny fanjakana tany dandalana no afaka mandroso horizanteny miendrika lalàna na fitsipika ary koa izay rehetra anton-javatra tafiditra ao anatin'ny fahefan'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana mba ho amarinina ny fifanarahany amin'ny lalam-panorenana izany. Noho io tsy fahafenoanisan'ireo solombavam-bahoaka mangataka fanapahan-kevitry ny HCC io no antony nametrahan'izy ireo ilay taratasy eo anivon'ny HCDDED na mafisy ny filohan'ity rafi-panjakana ity fa manana zo ny ametraka na tsy ilay taratasy eo anivon'ny HCC izy ireo. Rekety napetraka andry zareo moa zany dia makasika ny hoe ny fanaran-dalàna, fanajana ny constitution, fanajana ny lalàna misy taontsika. Zay zany mitondra le séparation des pouvoirs. Misaraka zany ny fahefana ny mpanatanteraka, ny mpanao lalàna ary ny mpampiatra lalàna. Zay zany mitindry zareo avohitra amin'ny raharaha io fa tsy olona anankiray mitantana izy ireo zay. Mbola midinika zay na aterina na tsy aterina mbola tsy hany ny resaka zao, mbola mandinika zay eo. Ilay fanafanana tamin'ny fomba tsy ara-dalàna ilay taratasy fitsipaham-pitokisana nataon'ireo fahefana mpanara-maso teny Tsimbazaza ny volana desambra lasa teo no antony izao fangataham-panazavana fanindroany izao ka andrasana ny mety ho toy ny izany. Fa tsy tokony isintsony ny vahoaka malagasy hifidy an'i Andry Rajoelina amin'ny fifidianana filoham-pirenena amin'ity taona 2024 ity araka ny fanambarana nataon'ireo antoko politika mikambana anatin'ny vondrona panorama androany. Maro ny resaka hita tamin'ny fitondrany hoy ny solombavam-bahoaka Ratsiraka Roland voafidy tao Toamasina voalohany ary lainga sy fitaka ihany koa ny nitantana ny firenena ambonin'izay variana manenjika ireo mpanohitra sy mpitondra ka adino ny asa fampandrosoana. Fanadihadiana ny Elara 900.
nanao fanambarana androany ireo antoko politika mikambana ao anatin'ny vovonany panorama amin'ny tsy tokony ifidianany vahoaka malagasy any Andry Rajoelina intsony amin'ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny ity taona 2024 ity. Maro ny lesoka hita tamin'ny fitondrany hoy ny solombavambahoaka Ratsiraka Roland voafito tao Toamasina voaloha ary lainga sy fitaka ihany koa ny tantanan'ny firenena. Eto dia nangataka ny autorisation ny Madame Brigitte ny Monsieur Olivier Rakotovaza sy ireo antoko rehetra miaraka aminay dia ambarako etona fa amin'ity fifidianana amin'ity farany taona tia dia tsy tokony sintsony vahoaka malagasy ifidy an'ny Andriamatoa Andry Rajoelina amin'ity 2023 tsy tokony sintsony na vanevaratro na vatompivoanio na tsinana na tsimo na andrefana tsy tokony sintsony olona ifidy an'ny filoham-pirenena ankehitriny fa okzay. Akoatra izany mila fanadihadiana lalina sy fotoana lava ny afananganana fotodrafitrasa lehibe ho iatrany ity solombavambahoaka ity ary tsy tokony atao pedatoko sy famoahana ny volam-panjakana fotsiny izany. Misy étude d'impact environnemental, misy levée topographique, misy ny famantarana ny PAPS zany hoe personne affectée au projet, misy raha maro fotoana normal zany satria jerevina hoe mbola misy travaux izao satria inona ny antony nalaky loatra nanamboarana azy dia safese le lalana satria ambony tanimbary manamboatra le lalana donc ça mbola misy travaux izy hatramin'izao dia le entreprise zao sahirana satria mbola mandovola izy manamboatra les travaux satria boavo les travaux raha no autoroute sika tsy possible mavita 10 km zany amin'ny taona ity impossible tomplace tokovavy tamborokady anatin'ny 4 taona ka fomboana izy ny avita 10 km anatin'ny enim-bolana tsy possible ameko aomby anankitelo Andry Rajoelina raha mavita 12 km farany tao amin'ny autoroute. Tao anatin'ny sakatsakana no nanantanterahana ny fiarabanatra trony taona ny ireo mpikambana tao anatin'ny vovonana panorama ny maraina teo. Nosakanany ireo mpitandro ny filaminana tsy hiditra tao amin'ny toerana tokony hanaovana izany ireo mpikambana sasany antony tsy manana alalana hoy izy ireo. Manoloana izany nambaran'izy ireo fa variana manetsika ireo mpanohatra fotsiny ny mpitondra akadiny ny asa fampandrosoana. Aiza hoeza ny fahavononan'ny fanjakana amin'ny fanatanterahana ny fifidianana amin'ity taona ity hoy ny antoko tiako Madagasikara androany hatramin'izao tsy mbola namoaka dekret ny fanjakana ampanakery ny volavolana tety andro natolotra ny seny. Filan-kevitry ny minisitra roa izay no nitanterahana taoriany famoahany seny ny volavolana tety andro anatanterahana ny fifidianana filoham-pirenena fiodinana voalohany sy faharoa. Hatramin'izao tsy mbola nandray ny fanapa-keviny ny fanjakana namoaka ny didim-panjakana ampanakery fa amin'ny 7 Novambra izao ny fiodinana voalohany ary ny 15 Desambra ny fiodinana faharoa amin'ny fifidianana filoham-pirenena na ihany koa ny taky tolo-kevitra hafa ho an'ny seny. Tranga izay mahatonga ny antoko politika miahany amin'ny fahavononan'ny fanjakana anao fifidianana amin'ity taona ity. Efa nalefa ny seny ny proposition na daty na fifidianana miandritsika ny dekret avoakan'ny fitondram-panjakana. Tena vonina irosa amin'ny fifidianana ve zareo tena amoaka dekret ve manamarina ny calendrier électoral iny sa amoaka dekret convocation des électeurs sahady zao fa ny tena andrasana miconfirme hoe tena isy fifidianana amin'ity taona ity dia ny acte raisin'ny gouvernement dia nanazava moa ny présidence ny ary nanamafy mihitsy hoe tena ilaina ny fandraisan'ny hery-velona rehetra anjara na amin'ny fanentanana ny olo-pirenena hiatrehana n'ity fifidianana ity ary ilaina ny fitoniana ny gouvernement toatra ny mialokaloka foana amin'ny resaka hoe fanakorotanana na ohatrany zay tena milaza mihitsy tsy izao zay vao andeha hanonga-panjakana raha hoe zay foana ny alokalofanareo tsy misy zavatra hafa takinay afa-tsy ny fifidianana madio satria zay ihany ny vahaolana afahan'ny firenena mivoaka ao anatin'izao fahasahiranana zao. Androany nanatitra taratasy tena nivon'ny seny ny antoko tim manoloana ireo endrika sakatsakana samihafa atao amin'izy ireo mandritra ny fanentanana ny olo-pirenena hisoratra anarana ao anatin'ny lesbifidianana. Ny votra nandritra ny filan-kevitry ny minisitra Omaly fa tsy maintsy anao fampahafantarana ny tetikasa sy ny fandaharana asa amin'ny aina manjerim-panjakana isan-kerinandro ny ministera tsirairay avy. Tsy maintsy mametraka ny tety andro sy ny fiam-potoana avy tany izany tetikasa sy vina izany ihany koa izy ireo. Manampanazavana. Nisongadina nandritra ny filan-kevitry ny minisitra Omaly ny tsy maintsy ametrahan'ireo minisitra tsirairay avy ny tety andro anatanterahana ny asa ny tetikasa iandreketan'ny ministera ny avy. Ny famaritana ny asa tokony ho vita ao anatin'ny 3 na 4 bolana ka isy ny fampahafantarana izany am-Babemaso.
tapaka noho izany fa isy ny fandarana manokana amin'ny haino amanjerim-panjakana isan-kerinandro andraisan'ireo minisitra rehetra anjara anazavana sy ampahafantarana ny vina sy ny paikady anatanteran'izy ireo ny asany. Eo anivon'ny ministera ny atany sy ny fitsinjaram-pahefana ho fanatanterahana ny tetikasa mionjo izay efa nahavitana fifanarahan'ny mpampindramam-bola mitetina $200 ny taona 2024. Nankatoavy ny filan-kevitry ny ministra Omaly ny fandefasany amin'ny alalan'ny FDL ny fanampinan-diany voalohany mitetina $1,696,500,000 ho an'ireo komina misy 720 izay anarenana sy anitarana ny biraon'ny komina. Sy ny fanampiana mitetina $9,668,492 ho an'ny komina miisa 420 ampandrosoana ireo fotodrafitrasa ara-tsosialy sy ara-toekarena maharitra. Ankoatra ireo, nangantoavina Omaly ihany koa fa atao eto Antananarivo ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny zon'ny vehivavy na ny 8 Martsa 2024. Notendrena nandritra ity filan-kevitry ny ministra ity ihany koa ny tale generaly ny Instat na ny Institution Nationale de la Statistique. Ankoatra io, governoran'ny faritra miisa 4 no notendrena Omaly, ny faritra Diana, Amorimani, Iorombe ary Alotra Mangoro. Hatreto aloha raha ny hita, niova ny fomba fiasa sy ny fitondran'ny filohan'ny Repoblika ireo mpikambana eo anivon'ny governemanta. Raha napetraka tany am-piandohana ny contrat programme, izany hoe 10 andro nomena ireo ministra tsirairay avy ahafahana mandrefy ny asa vitan'izy ireo. Tsy hita taratra ny fampahafantarana mpahabe-maso voalaza eo ambony sy ny fepetra noraisina ho an'ireo izay tsy nahatanteraka izany. Tsy fantatra mazava ihany koa inona marina no takiana ao anatin'izay contrat programme izay. Raha io contrat programme io no narahana tsakany sy andavany, nahoana no mbola misy ary maro amin'ireo ministra izay tsy hita izay asa vitany. Maro ihany koa ny fitarenana voaray mahakasika azy no mbola eo amin'ny toerany hatr'izay ka hatramin'izao. Tsy antenana hitondra fiovana nanisy aza ny fanoloana ireo governoram-paritra vitsivitsy sy ny fanendrena ireo izay tsy nanana izany, hoy ny mpanao politika nanaovana fanadihadiana androany. Afakolana ireo izay nisorona tamin'ny toerany noho ny tsy fahombiazana hita amin'izao fitondrana izao. Henri Florian. Raha ampandraisana anjara mivantana amin'ny fampandrosoana isam-paritra no antony nametrahana ireo governoram-paritra tany aloha. Tsy mifanaraka amin'izany ny zava-misy ankehitriny hoy ireo mpanao politika. Maro amin'ireo gouvernoura no mampimenimena ny vahoaka sy ny olomafidy eny fotony. Toy ny gouvernoura ny Bongolava izay nisiany hetsika maromaro samihafa tatoato izay. Ankehitriny, sahala amin'ny fanovana ny gouvernemanta ihany koa ny fanovana ny governoram-paritra. Misy ireo mpikambana hita fa tsy naomby no mbola voatazana amin'ny toerany. Zaran'ireo raha tamin'ny plasiko, zaran'ireo governoura reo nesorona aloha aza. Tokony nametra-pialana aza kada. Ohatra ny ministre Jerry zao dia efa nametra-pialana izy tamin'ny 27 décembre hitasika hoe tarana taty amin'ny gouvernemanta. Zarany raha tamin'ny plasiko zany faly arana esorona. Mba tsy ho dobo farany eo ka ho ratsy endrika amin'ny vahoaka. Ka raha ny amiko manokana zany reny zany natao hoe mahay mipetraka aloha zany isôry zagnahary rehefa nesoron'olonareo fa sy hiara irendriky hiaraka amin'ny filohan'ny repoblika ao. Na dia anovany zany governoura zany le fampandrosoana no mety hoe eritreretin'ny mpitondra fa raha zao contexte zao sy apisy fampandrosoana satria ny apaisement politique eto toerana zany sy mipetraka. Ohatran'izany koa ny eo amin'ny mpamatsy vola. Olona mpamatsy vola mandeha any amin'ny filohan'ny repoblika tsy raisiny. Ohatran'izany ny ambassade ny Union européenne ny Isabelle Delattre zao tsy voarainge. Nefa ianao mangataka any aminy ny conditionnalité ny sy arahanao ka zany atmosfera zany miainana ao anatin'ny fanomanana ny fifidianana efa zay kely sisa. Itsahivana fa nampiakarina ho 2 miliara ariary ny teti-bola nomena entina hanatanterana fotodrafitrasa samihafa ho an'ireo governoura. Raha io vola io aiza ho aiza ny asa mandeha isam-paritra ankehitriny. Aiza ihany koa ny fampiasan'ireo engin izay nomena azy ireo hanaovana ny asa fanamboaran-dalana. Ny vahoaka malagasy no hamaly izany amin'ny fifidianana ho avy eo na mbola hifidy ny olona nametraka azy ireo tamin'ny toerany na tsy ihany koa. Tonga eto amin'ny fotoana ny doka foy isika tompoko lasy tompoko vavy aorian'izay miverina ao anatin'ny tapany faharoa ny fampahalaam-baovao rehefa avy eo ary. Dia amin'izao Saint-Valentin zao mety azo weekend ho an'ny mpifankatianareo. Misy fanontaniana ve? Za. Mba andefaso amin'ny vola kely za s'il te plaît andramanako. S'il te plaît. Vola miaraka aminao amin'ny Saint-Valentin. Ny enina hatramin'ny 19 févroary mandefaso vola miaraka amin'ny description tikanao ary mahazo 1 million d'ariary ianao weekend ho an'ny mpifankatia. Tsindrio haingana ny dièse 111 étoile 1 étoile 2 dièse na ampiasao ny appel vola na messenger vola. Dia mirova tena raha azonareo ilay weekend ho an'ny mpifankatia.
reko fa afaka baky ianao raha sefy ianatra izy mbola tsaiko aloha atreto mieritreritra hoe amy fianarana any sy tsy mena mitaha am'izany ny prime zany ny orinasangeza ary matokeza sady tena mora faraky zay mora ny écolage ny prime tamy 2007 de fa nisy donc azo antoka ny azahoana ny baka plus ara-dalàna tsara mihitsy ny diplôma flaire bdb fa miankina aminao foana ao ny gestion sy ny management sa ianao tsy te hitantany orinasam-baventy za te anao commerce marketing de inona ny tsakanesana amin'ny prime paramédico communication droit anao ny soa fa za mionina amin'ny niveau T3 misy iprime madoly zay ale andrangà tanantsirabe tamaga majoenga mpampianatra betraike fa satrara dokotera professeur magistrat sekolo manara-penitra ny sady mampazoto mbola tsisy nianatra tato ka lasa jolam-boto mba jereo anefa lasa ministra zao rakoto raso lasa zisketaka lasa radoko enao sisanendrasana fizaha efa tao iprime raha te ho tafa ohatranay zao investissez dans une valeur sûre choisissez iprime à lève l'avenir isoratrany no tsy misatraka aminay mamerina ny araba tonga soindray arato anatin'ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao tsy misy afa-tsy ny service minimum no hita ao amin'ny CSB2 Sainte Marie amin'izao fotoana anton'izany ny fitakina ny fanalana ny DRSP na directeur régional de la santé publique ao Analanjorofo izay ataon'ireo mpiasa ny fahasalamana any an-toerana mitokona ary amafy ny tolona ho ireo mpiasa ny fahasalamana raha tsy mivaly ny fangatahana fitinokoloina nanomboka ny alatsinainy lasa teo tsy misy ny fanaovana ny tatitra na ny fandraisana ireo marary akoatra ireo marary vonjimaika iny anivon'ny CSB ao Sainte Marie ny tokony ary mitaky ny anesohana ny DRSP na ny directeur régional de la santé publique any Analanjorofo ireo mpiasa ny fahasalamana any amin'ny faritra nanomboka omaly CSB miisa 10 ao Sainte Marie no nikatona amin'ny fandraisana ireo marary antony fitakina ny fialan'ny DRSP ny fanararotapahefana amin'ny asa any an-toerana raha ny fanazavana na eo amin'ny fandridrana ireo mpiasa izany na koa ny fitaovam-panjakana samihafa araka ny tatitra ireo mpiasa ny fahasalamana any an-toerana iroso amin'ny fijanonana tanteraka amin'ny asa rehetra ireo mpiasa ny fahasalamana any amin'ny CSB raha tsy misy ny fandraisana andraikitra ho iatra ny fanazavana tsy aivona nandray ny fitantanana ho DRSP Analanjorofo i Dr Bafasheba Benzamina Juliette ny 20 Novambra 2024 lasa teo famanany amin'ny fahatapahany lalam-pirenena ankehitriny ireo mpitatitra regionaly miazo ny tapany atsimon'ny nosy raha tsy misy ny fanamboarana ny lalam-pirenena izay tsy nisy fanamboarana sy fikojana tao anatin'ny fotoana maharitra ary isan'ny nandalovan'ny rivodoza Fredy farany teo Abraham Radriamana no mitatry ny andindiny izay niverina tamin'ny laona no mikandroany maraina ny asa fitaterana amin'ny zotra regionaly miazo ny tapany atsimo sy ny tapany atsimo atsinanany nosy taorian'ny fandalovan'ny rivodoza Fredy ho an'ny etsy amin'ny toby fiantsonan'ny fahasankarana tsy misy atreto ny sakana tsy hahafahan'ireo mpitatitra manao ny asany amin'ny lalam-pirenena fahafito raha ny fanazavana etsy ankilany maneny amin'ny fahasimban'ireo lalam-pirenena ireo mpitatitra ankehitriny ary miantso ny tompona ndraikitra natateraka ny asa fanamboarana tonga ny andramafana mandra-pahatonga ny rondra dia efa mampisalia amin'ny mpanderetrarehetra mbola lavitra vangaindrano itodika indray tsika itodika ny atsy mandrefa Madagasikara ny 34-35 vao tonga ao Atsirabe mba hiazo itototofa efa mba hoe miakandrefana tsy tonga ny akazo miritra raha tsy adiny 5 dia efa mampidina olona tonga hidina amin'ny miandro vazo dia efa io miandro vazo tazana fa adiny iray vao tonga ao ambany eo miala amin'ny miandro vazo maizina voatafo totodohan'ny moron-dafa farambola mitoy tsy fijerena tapaka tanteraka atao atsimon'ny tanàna nambara manakana dia tapaka tanteraka ny teo atandrefa mibe tafa tia soavina zay efa tapaka intelo mandeha dia atandrefa ny tetezan-dava tapaka indray mandeha aty ambany be vitsika alohan'ny idirana ny akominina ny Anjomandra Martina tapaka indray mandeha koa atya Dablava fedina volamena atya Tsinany miandro vazo 30 kilometra tsy idina miandro vazo tapaka ny teo anelanela miandro vazo sy malaimbany adiky moa iny zavatra tany totorana kely tapaka ihany teo rehefa tsy misy fijerena ankoatra izay tsy miova ny saran-dalina ho an'ireo mpandena teo aza ny fandalovan'ny rivodoza Fredy rano nambaran'ireo mpitatitra amin'ny lalam-pirenena
Ny fahatarany fizarana ny agrément no isan'ny olana fototra mandidina ny sehampiariana lavanila ankehitriny hoy ireo mpandraharaha tamin'ity androany ity. Sarotra ho azy ireo ny anome antoka sy hifampiraharaha amin'ny mpandray ny vokatra any ivelany raha toa ka tsy fantatra mialoha ny fahazoan'ny taratasy ahafahana manondrana anatsy. Antony angatahany izy ireo ny tokony analalahana hatrany ny sehampiariana saingy anatin'ny fanajana ny kalitao. Iva Richard. Taorian'ny fionana teo amin'ireo mpandraharaha lavanila misy 7 sy ny fitondram-panjakana ny 6 febroary lasa teo izay nanamafisana ny firosoan'izy ireo amin'ny fividianana ny lavanila voasoratra anatin'ny fahazon-dalana ananany tao anatin'ny 12 andro. Tsy mbola misy mividy araka ny tokony ho izy ny vokatra ankehitriny raha ny fitarainany ireo mpisehatra. Isan'ny olana fototra anatin'izay hatrany amboalohany ny fahatarany ny fizarana agrément. Tara loatra no fizarana ny agrément. Ahoana moa hoe olona efa misokatra ny campagne verte efa commence mikarakara mahandro vanille zany ny mpandraharaha zay vao hoe irasa agrément. Ny agrément nge mba hahafantaran'ny mpividy ny client any ivelany koa hoe afaka anondrana ve ty olona ivarotra amiko ty. Raha tsy afaka manondrana iny olona iny tsy atokisany ny izay mpividy any ivelany. Matahotra izy ifanarakarabahatra ve nefa mbola tsy fantatra hoe afaka anondrana ve sa tsy afaka anondrana ilay mpandraharaha malagasy. Tokony arosy alohaloha ny fizarana ny agrément. Tsy tokony atao fitaovana hamonoana ny mpandraharaha hafa ihany koa ny fahazona ny taratasy fahazon-dalana anondrana. Takina trana araka izany raha ny fanazavana ny fanalalana ny sehampiariana. Na izany na tsy izany, mila manaraka ny kalitao ny mpisehatra sy ny mpandraharaha ary ny fanatsaran'izay no tokony hidira ny fanjakana bebe kokoa. Manarak'izay koa eo ihany koa ny resaka izay tokony mahentotra ny fanjakana dia ny resaka kalitao. Any amin'ny resaka kalitao ny tokony hidiran'ny fanjakana lalina satria iny no ma vanille malagasy any vanille malagasy. Any amin'ny kalitao fa atreto zany ohatra n'le hoe any amin'ny resa-bola, any amin'ny resaka CNV zao ohatra hoe misongadina be le hoe mila maka $4 par kilo misongadina be iny ho atao iny. Fa nefa kosa hoe raha hoe fepetra raisina inona ny nanatsarana ny kalitao, inona ny natsarana hoe fampidiran-ketra amina resaka lavanila ohatra tsy dia mbola misongadina loatra zay. Tsy mbola misy 100% amin'ny vokatra voahondrana Madagasikara tamin'ny taondasa. Ny lavanila voahondrana ho an'ny taom-panondranana 2022 320 hatreto araka ny tatitra avy amin'ireo mpandraharaha. Raha mahery ny 304 taonina izany tamin'ny taondasa, manodidina ny 50 taonina ny vokatra voahondrana. 3 volana mahery tsika tony ny taom-panondranana ny 1.3 Mei. Ny daty ny fahatelo ny volana martsa izao no tanterahana ny fifidianana izay ho lehibe ny tsena eny amin'ny pavillon Analakely araka ny fanapa-kevitry ny commune Antananarivo renivohitra. Afaka mirotsaka avokoa ny rehetra ary napetraka ireo komity anatanteraka ny fifidianana. Henri Florian. Manoloana ny fizarana misy ao amin'ny mpivarotra ao anatin'ny pavillon Analakely noho ny tsy fitovian-kevitra ao ny fikambanan'ireo mpivarotra nanao fifanarahana tamin'ny commune tamin'ny alalan'ny convention enti-mandamina ny tsena. Ary ao ihany koa ny fikambanana izay tsy manaiky io fifanarahana eo araka ny tapaka teo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra ho tanterahana ny daty ny fahatelo ny volana martsa ho avy izao ny fifidianana izay ho lehibe ny tsena pavillon Analakely ary mahazo mirotsaka avokoa izay te hirotsaka ho fidina rehetra araka ny fandaminana izay natao. Ampahafantariko antsika zany eto amin'ny pavillon Analakely fa mbola mibrô teo aloha no tokony tantana zany mandrapatonga ny fifidianana amin'ny 3 marsa izao. Misy ny taratasy izay nivoaka hoe zareo no mpitantana dia efa nazavaina teo moa zany fa tsy manan-kery ny taratasiny fa efa ny foanan'ny préfet de police fa tsy ara-dalàna le zavatra misy. Dia aloha zany zao dia manaiky ny fandaminan'ny commune izay satria izay ara-dalàna manaraka ny ara-dalàna dia manaiky ny 3 marsa zany izay dia atao fifidianana. Dia zilany vahoaka zany no hitondra ny pavillon Analakely vaovao. Zavatra anankiray aloha zany ny ahitana fa tena manaiky ny fifidianana amin'ny 3 marsa ny mpivarotra ny pavillon misy taratasy izay zarain'ireo komity ireo tamin'ny alatsina tseko tamin'ny herinandro farafaran'ny herinandro teo dia nahitana sifra zany 653 ny nanao soni ara-dalàna hoe manaiky an'ilay fifidianana zany. Manoloana izany disadisa izany nanangana komity ahitana solon-tena misy 320
avy amin'ireo sektora telo ambin'ny folo mandrafitra ny pavion analakely ireo mpivarotra ahafahana manatontosa izany fifidianana izany. Manara-maso akaiky io fifidianana io ny andraikitry ny commune raha ny fantatra. Misokatra amin'izao fotoana izao ny fandraisana ny anaran'ireo mpivarotra ilatsaka hofidiana ho filohany ty fikambana eo anivony pavion analakely ity. Misa valonjato mahery ireo mpivarotra eo anivony pavion analakely izay andray anjara amin'ity fifidianana ity. Fa isan'ny mahavery ny mpianatra ankehitriny ny lafin'ny fisafidianana filière. Malohany io tokony ho volavalaina hatrany amin'ny ambaratonga ambany izy ireo ary koa tokony hiara-iasa amin'ny ray aman-dreniny amin'ny fijerena miaraka ny lalam-piofanana tokony arahana sy ny asa mifanaraka amin'izany. Fanadiadiny Daniela Minorso. Tsy ampy ny famolavolanana fanaovana orientation ireo mpianatra miaingana amin'ny ambaratonga ambany mikasika ny lalam-piofanana tokony arahan'izy ireo. Antony mahamaro ny tany mpianatra disy filière sy tanora tsy anasa eto Madagasikara amin'izao fotoana raha nambarana ity tompona andraikitra eo anivon'ny sekoly tsy miankina iray nanaovana fanadidina ity. Resaka soahana fianarana amin'ny ankapobeny be dia be zany ny anjara tokony ho eritreretan'ny mpianatra zany miara-miasa amin'ny ray aman-dreny sy ny sekoly dia ny resaka débouché ana asa zany. Raha ohatra zany zao tsika iresaka momba ny resaka fitantanana ny akamaroan'ny zaza malagasy dia mianatra momba ny gestion daholo, momba ny resaka droit nefa ny débouché any amin'izany zavatra zany tiry dia tiry. Zany hoe misy sehatra malalaka kokoa ohatra ny hoe ny resaka fianarana momba ny énergie ohatra, momba ny resaka informatika ohatra, reny mbola malalaka be zany ny sehatry ny asa. Nefa isika eo amin'ny resaka choix zany zany hoe mila orienté na ny zaza dia mila manana safidy izy mba ahafahana zany miatrika ny tontolon'ny asa ny eriny. Ny resaka fahasalamana zao eto Madagasikara médecine nandresahana dia vitsy dia vitsy mpitsabo nefa isika malagasy efa misy 30 millions. Ankilany mijanona amin'ny famolavolanany mpianatra ho afa-panadinana baccalauréat no andraikitra ireo sekoly. Aorian'izay miankina amin'ny entimana ny ray aman-dren'ny mpianatra sy ny ezakananan'ny mpianatra tsirairay no ahafahana misafidy ny lalam-piofanana tokony arahan'izy ireo ho fanatrarana ny tanjona. Tena le fahaizana sy fahalalana aloha zany no tena tokony ananana ety amin'ny ambaratonga ambany ety. Fa misy ny ankizy anontaniana hoe anao inona ianao? Za anao polisy rehefa lehibe ohatra dia zay masaka ao an-tsainy zay dia tsy fantatra hoe inona no ataony ahatongavany amin'izay. Za anao pilote na ohatra zany dia io miankina aminy dia zay le fiezaha. Ny eo amin'le tomanana mihitsy miainga avy any amin'le ray aman-dreny mihitsy zany le izy. Fa raha ny tena marina zany tokony fanampy ny ray aman-dreny sy le zanaka amin'ny fitaizana sy ny famporisihana azy hianatra. Tena miainga avany mihitsy zany le izy. Tsy aivina, androany no andro natokana ho fankalazana ny andron'ny sekoly raha ny tety andro mpampianarana avy amin'ny ministera. No marina tamin'ny hetsika samihafa izany ho an'ny sekoly sasany teto an-drenivohitra. Tao ireo nanao hetsika fanadiovana sy fanatsarana ny sekoly amin'ny alalan'ny asa tana maro. Tao ireo nanao fifaninanana ara-panatanjahantena. Tao ihany koa ireo nanao hetsika fandrahoana sakafo sy karazana seho maro samihafa. Ny maraina teo nakatony ireo ray aman-dren'ny mpianatra ny birao ny italian'ny sekoly CEG Apasy na Ampona noho izy ireo tsy manaky ny iverenany Italia indray. Ny Italia sekoly izay voalaza fa nanao tsinotsinona ireo ray aman-dreny sy ny mpiara-miasa aminy ary nanotokodana ny fananany sekoly. Fanadiadina. Fanaovana tsinotsinona ireo ray aman-dren'ny mpianatra sy ireo mpiara-miasa aminy ary koa fanodikodonana ny volan'ny sekoly izay fanampiana avy amin'ireo ray aman-dren'ny mpianatra ihany. Ireo no voalaza ho antony nanesorana ny talehan'ny CEG Ampasy na Ampona Tolagnaro. Naveriny diray nanao sindray anefa io tale io ka tsy akasitrany ireo ray aman-dreny. Araka izany iroso amin'ny fanakatonana ny biraon'ny Italia ireto farany. Natao ny fitakianao vola hoe vidana lakre ka zany volan'ny ray aman-dreny avy aminay tiky zany ampidirinao posy avao ka efa misy vola boka amin'ny maire agny hoe sy tapitisa fa atiky zay sy hita sy présenté anao sy ataoko riny takonanao agny avao. Natao zao ny hoe hanangana trano sy kane kantiny nandoa vola zay nandoa hazo sy hita zay fa indesina nagna farantsy indesina amin'ny sarety misy mahita io zany magnosavy hariva zao mahita gn'olo misy mandry hanao mandeha mazava avao zany fieregnananay aby sekanzay ha tonga zany zahay fanisy fotoana anao efa fanisitale vaovao teto dia kanjo anao iveregnanao ndraiky le raha fa sy mety aminay zany zay fa tonga zay hagnakatona ty birao teky. Efa nisy ny dingana nataondreo ray aman-dreny ho fampahafantarana ireo tompony andraikitra isam-baratonga ny taon'ny faritra. Saingy roa herinandro taty aoriana naveriny tantana indray ny CEG Ampasy Masina Ampona ilay Italia araka ny baiko avy amin'ny izy iray nanosy.
io tale io izay voalaza fa setena mpanolotsaina teknika ny ministra manoloka androany zay dafa miala androany ianao akatonay bureau io sy miasa intsony eto amin'ny commune ampasina ampoana CG ny ampasina ampoana miala zany ianao androany hamasika zay ao zala fa sio amizay Irosa midingana ambony kokoa ireo ray aman-dreny ao an-toerana raha tsy misy ny fepetra raisina mikasika io tale io. Isan'izany efa nakatonana tanteraka ny toeram-pianarana rehetra ao amin'ny CEG Ampasinapona. Andrasana ny mety ho toy ny toetra rà ny Atsimonosy ity. Ankizivavy 13 taona no fantatra fa niara ny fanolanana nataona lehilahy miisa 7 atao amin'ny fokontany Tsimena Toliara. Ny namany ihany no voalaza fa nitarika azy tany amin'ilay olona voalaza fa nanolana. Mpanakanto amina tarika iray ho Toliara, ny 5 tamin'ireo mpanolana raha ny fanazavany ilay niara ny fanolanana. Bonhomme Élisée, Kolo TV Toliara. Ankizivavy 13 taona no niara ny fanolanana sy fametavetana ny volana janoary lasa teo tao amin'ny fokontany Tsimenatsy. Ny namany ihany no nitarika azy tany amin'ireo olona voalaza fa nanolana azy saingy tsy hita avy eo. Vatandehilahy miisa 7 mitondra antsy no samy nanantanteraka ny filandratsiny raha ny fitantaran'ilay ankizy. Nalana mokoizay taminay teo taany Sigera le lafa nalana taminay amizay nandesiny amin'ny latre any le namero plampine izy amizay ny fefy plampine fa nitataky namero eo ahy le nihaniko amizay plampine eo le lafa nihaniko amizay nipetraka amonto lakoro reo amizay raha eo tsy sanamako io rehefa aho tsy hivily raha tsy le nalalahy raiky eo amizay tanako nalana amizay ny fahaly nisy tomony amizay tanako le nisy tomony mba milakoro embeo le lafa nisy tomony amizay nalana amizay mesy lavabe zay maranitsy zay amizay nalana amizay ny sereny amin'ny etoako amin'ny isiko etoa le nalana hoe io isany la io isany mikurakurako isany le tombo ano agily koa ano isany toy le ny feheziny amizay mpivavako ny tanako etoa ny raha ny feheziny ny tomboko etoa le nanoviny amizay zay raha nataony ambony koena amizay le nampinonoana aby ty latany le raha fotifoty reo zay tsy haiko reo zay aby nampinaniny ahy aby boaka anaty latany ao. Lafa vita amizay ty raha nataony azianina amizay ke nampidiriny bakao le nilitsika azianina reka samby manday meso ka le lafa samby manday meso amizay azianina re la esa azianina re mikurakuraka le tombohinay meso ty tapahinay dohanao le samby natara selection amizay raha samby nanao samby nampinona reo lataky raha le raha fotifoty reo zay amizay nampidira reo any aby nampihinana reo any le aty tsy maintsy atelonao sareo. Taoria ny fiparitahan'ny horonan-tsary tao amin'ny tambazotra sosialy no nahataitra ny fianakaviana ka nanadihady ny zanak'izy ireo. Anako zany niviolevan'olo fitolahy izao bakao amizay ajahy eo amizay natahotsy tsy nambara ajahy io raha fa natahotsy fa isa ireo lavoia mivola tamin'ny ray aman-dreninao tampahy anay sa ireo lohanao de natahotsy amizay za toy tsy afaky nanambara de le zoko amizay zany lefa iareo amizay tafarafara toa amizay zoko amizay nivolan'olo hoe manino anareo natandatevateva anaty Facebook nareo manenty avao sa tsy hainareo sa tsy hainareo nivolany amizay izoko volanako hoe mararindro iaho indro raha nataondaty anao tsy ambaranao iha nivolandaty amin'ny Facebook zao re nitandaty amin'ny Facebook zao rehefa niravan'olo eka hotasanako fa marinao fa iaho matahotsy fa niankesevero amity meso hoe la iha mivola amin'ny ray aman-dreninao reha tampahy anay lohanao farinao sajainy amizay matahotsy tsy afaky vola ty marina. Very hevitra ny fianakaviana manoloana ny fahavoazana mahazo ny zanak'izy ireo izao ka miantso ny tompon'andraikitra maefa. Anako tena faible tena simba henan'izao tena tsy avenirany fa simba fa tsy misy hoe maha olombelo azy zany fa tena potiky ty fiaina anaty ainao simba manontolo
ka iaho tsy manenka hatramin'ny farany fa olo reo tena enjehina marina sa fe nanamoniny zanako fitarainako mangataka am'le manam-pahefana le président république président tanato hoe mba handray anjara am'le zao fahasimbany zanako 13 ans niveolevan'olo fitolahy sa mpanakanto amina tarika iray eto Toliara ny dimy amin'ireo mpanolona raha ny fanazavan'ilay ankizy efa eo am-pelatana ny mpitandro filaminana moa ity raharaha ity amin'izao inona fa ivoaka tsy ho ela ny marina rehetra makasika ity tranga ity. Ho amin'ny maresaka avy any ivelany dia manantanteraka fivorimbe ankehitriny ny avy eo anivy ny firenena mikambana andaniana ny fehi-kevitra vaovao mikasika ny fametrahana ny fitoniana manoloana ny ady ao Ukraine andrasana amin'izany ny ho fiovany eo amin'ny fifandraisana iraisam-pirenena sy ho fandaniana ny fehi-kevitra. Fanadiadiny Abraham Randriamanana eo amin'ny sariny France 24. Mitohatra amin'ny androany ny fitsidiana ataon'ireo tompon'andraikitra ambony avy amin'ireo firenena tandrefana ny ao Ukraine taorian'ny filoham-pirenena Amerikana Joe Biden sy ny filohan'ny filakevitry ny ministra italiana Giorgia Meloni, ny prime ministra espaniola Pedro Sanchez no nanatanteraka ny fitsidiana tany an-toerana nanamafy ny fanohanan'izy ireo any Ukraine nandritra izany ny prime ministra espaniola ho famerana ny fitoniana ao Europa raha ny fampitam-baovao manaprofizany ny famatsiana fitaovam-piadiana toy ny char Leopard miisa 4 ho an'ny Ukraine. Miaina ankehitriny ny fitaovam-piadiana ampiasaina ho an'ireo miaramila Ukrainiana manoloana ny tafika Rosiana. Mitohatra ny fifandonana eo amin'ny rototo ao Donbass etsy ankilany. Iroso amin'ny fandiniana fehin-kevitra vaovao androany eo anivon'ny firenena mikambana ho fametrahana ny fitoniana raha ny fanazavana. Dia izy indray tompoko lasy tompoko vavy no masakazo natolotra tamin'ity alina ity ankasitrahana fenanao tsy nisaraka taminay hatramin'ny farany raha ampitso amin'ny ora mahazatra ny fotoanantsika manaraka eto amin'ny fampahalalam-baovao mandra-piona tompoko. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez Uprime à l'avenir l'avenir. Naraina Tony, Fampalalambovo, miaraka tamni Uprime. Vous a présenté Ni Vavo. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.